amin'ny fifaliana no androsoana tokantranontsika mandroso ohatra tokantranontsika ny ambassadeur-ny Osoa Siady mitondra ny fampianaran'ny Osoa tsika androany ny larana fa 10 no fampianarantsika androany ary ny fampianarana androany dia mitondra ny lohateny hoe fanaporofona fa diso Jesosy na Jesoa na Jesasy na Jesus zany androantsika no anaporofon' izay miarabantsika rehetra aloha nampandroso ny tenako tamin'ny ity anio ity indray mampandroso an'izao fampianarana izao miaraba antsika rehetra zay efa manaraka sy mandro ihany koa ny fampianarana amin'ny alalan'ny internet ao amin'ny YouTube moa zany ny Yaosoa TV no jerevanareo ary ao amin'ny website indray moa zany website ao amin'ny rtvyaosoa.com miarabantsika rehetrarehetra ny ambassadeur-ny Osoa Siady ary faly dia faly mandroso tokantranontsika ny amin'izao fotoan'izao ary anaporofany izay fampianarana izay indray ny tena koa dia faly miarabantsika rehetra ny tena koa ny ambassadeur-ny Osoa Siady no mandroso tokantranontsika indray ny amin'izao fotoan'izao manona ny hatsaran'ny Osoa amintsika ihany koa ny tenako ny fampianarana moa dia ny larana fa 10 ny fampianarantsika androany efa maro dia maro ny nareo avy any am-pinan-dranomasina efa miresaka sy manaraka ny fampianarana koa amin'izao fahitalavitra mivantana internet zao ihany koa ho antsika rehetra eto Madagasikara moa zany dia efa mahitsika fa efa mandre fa ho anareo ny ampitan-dranomasina dia mampafantatra anareo zany zao hoe mba ahafahanareo manaraka direct ihany koa ny fampianarana dia efa mandeha mivantana zao amin'izao retenenako miaraka amiko etzao ny fandikana teny amin'ny teny frantsay mivantana amin'izao efa hitanareo any amin'ny site RTV Yaosoa daholo zany ny teny sinoa hitanareo ao koa ary ny teny anglisy hitanareo ao dia anjahanareo aloha zany misafidy fa mbola reo no azo natolotra dia anjahanareo misafidy mbola hiditra ihany koa tsika amin'ny teny rosianina sy ny alemaina aoriana zao fa mbola iandrasana daholo ny fandaminana araka izay mapety azy fa ho antsika rehetra zany zay manaraka dia efa azonareo arahana ao amin'ny site rtvyaosoa.com rtvyaosoa.com ny fanarana dia misy ny fanarana mivantana koa amin'izao tsika amin'ny teny zao amin'ny veriko tsara amin'ny teny sinoa zany amin'ny teny anglisy zany ary amin'ny teny frantsay français zany dia zany ny fanomboana fa roso avy hatrany tsika amin'ny fampianarana zany larana fa 10 ny fampianarantsika dia ny zahatra ho jerevantsika androany hoe ny fanaporofona fa diso Jesosy zany inona madiso anazy mba zava-be mihitsy fa zay niaraka tamin'ny Jesosy maneran-tany dia mahita tsara mihitsy fa samy mpanota daholo zay niaraka taminy ary samy laza fa tsy misy afaka mifahotany ary tsy Jesosy rery io fa ny Andriamanitra rehetrarehetra zay tompon'ny olona dia samy tsisy mahafaka mifahotany na ny Andriamanitra natsony arabo ny Andriamanitra natsony aroa ny sinoa zafady ny Andriamanitra natsony indiana dia samy tsisy na afaka mifahotana na ray azy mitovy daholo zany reo fa ilay nitsindriana fotsiny androany le hoe Jesosy dia satria mampiasa ny soratra masina izy zany ka na ny hoe baiboly zay zany mahatonga antsika hoe mandray an'ilay resaka hoe Jesosy fa izy rehetrarehetra reo ny Andriamanitra rehetra akoatra ny Yaosoa dia diso daholo fa nampianariko antsika mihitsy moa ny antony hoe naniny anaran'ny Yaosoa tsy hita tao anatin'ny baiboly efa nazavaiko iny fa androany kotsiny zany dia miteny amintsika rehetrarehetra mihitsy ny hoe inona ny fanaporofona fa diso Jesosy valiny zay olona valiny voalohany afaka metraka fanontanianareo ariana zao fampianarana zao satria androantsika dia ianaraka fampianarana maromaro dia araka zay viteto zany efa zay indray moa zany ny fomba vaovao natao zany hoe rehefa manao fampianarana tandeha maromaro ndray alefa dia misafidy ny enonanareo tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina daholo ny dikan'izany hoe anjahanareo misafidy ao anatin'io ina hoe
youtube io zany ao anatin'ny sita hoe Yahoshua radio tv, Yahoshua tv ny anaran'io sita io zany de raha ohatra anao ka mahita sita misy an'izao sary zao de misafidy fotsiny hoe Yahoshua tv ao anatin'ny youtube tapenao za de tonga anatin'ny fampianarana rehetrarehetra ianao de afaka misafidy an'izay tianao am'izay anao zany hoe tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina tanteraka amin'ny fampianarana zao mba hidiranareo am'izay ho amin'ny fanatonanareo an'ilay Andriamanitra tena tebe anareo le tena namorona anareo de zay mihitsy nday anton'izao fampianarana zao. Ka ny filazanareo rehetrarehetra fampanota de midika fa tsy miaraka am'lay tena mpamorona anareo nareo, satria raha niaraka tamin'ilay mpamorona ianareo de tokony tsy ho mpanota intsony ny dika an'izay satria io Andriamanitra marina io de fa namoaka teny hoe izy io de tsy mihaino an'izany mpanota zany, ary zay mihitsy ny anamporofontsika fa tsy izy io Jesosy io na io Jezus io na Jizasy ny maro samihafa, tsy izy io fa tena misy loky ho lay tena maty teo amin'ny hatsy-fijaliana. Zao ny fanaporofona matsy voalohany indrindra mentsika ny teny voalaza ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny teny gasy moa namakeko anazy ato fa ny sisatria zany de mamadika anazy amin'ny fiteny hafa any aloha zay. Voalaza ny soratra masina fa io Andriamanitra io de tena tsy mihaino mpanota mihitsiny io zay ny voalaza ny soratra masina aloha. Ka zay miaraka amin'ny Jesosy nefa ny sy Jezus io mpanota daholo dikan'izany zany tsisy miaraka aminazy mihitsy, tsy miaraka amin'ny Andriamanitra mpamorona anao io anao. Ovakitsika ara ny boky nisy toko fa 7:50 de ny andininy voalohany sy ny faharoa vakitsika amin'ny teny gasy zany izy fa ny mpandika teny kosa mamaky anazy amin'ny teny vahiny zany. Ataoko miadana koa moa le teny de mba afaka mihaino tsara daholo tsy sady mandika teny milamina ny mpandika teny. Indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino izy. Mazava-be sy mahitsy be zany teny zany hoe io Andriamanitra io de tsy mihaino ny olona meloka, mpanao meloka zany, any hoe mpanota zany. Ary izy io de tena tsy mihaino ny olona mpanota satria miafina aminy ny tavany. De jereo tsara kosa nefa fa ianareo rehetrarehetra kosa nefany de mpanota. Tsy nisy ny aina nge zany nareo no amin'ny ten'Andriamanitra io. Mahitsy be mihitsy le teny tsy mihaino mpanota zany io Andriamanitra io. Ary ianao tsy afaka manao force anazy hoe mihaino izy rangaha. Valy non, tsy mihaino mpanota zany izy ary tsy ho terenao am'izany izy. Satria izy namorona anao ka tsy ianao zay foronona ny andeha hamaly anazy. Araka ny ten'Andriamanitra re bokin'ny Romana teo vakitsikely zay bokin'ny Romana zay hoe tsy ianao zay ny foronona ve ny hamaly am'izay namorona hoe inona ty ataonao. Oke vakitsika zay teny zay Romana toko 7 raha ohatra ny ka dadidiko tsara moa zay teny zay mihitsy izy vakitsy zevantsika kely aloha hoe tsy nizahatra ny foronona ve andeha hamaly azy aiza moa izay. Romana toko 7 andinin'ny 20. Romana toko 7 andinin'ny 20 20. De andao vakitsika kely atin'ny soratra masina zay teny zay Romana toko 7 andinin'ny 20. Vakitsika manamponden'ny sy ny zay toyny ihany manoko andinin'ny 20. Tsia raha lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra. Io zany le hoe misy olona mamaly an'Andriamanitra zany de miteny Andriamanitra hoe ianao ve mba mianatra amin'ny sy mamaly anazy zany ianao? Fiza ianao sy mamaly anazy? Zany ny dikan'io teny io. Izay zavatra noforonina va anao am'izay namorona anazy hoe nahoana ianao no manao ato izao. Ianao zany noforonina de tsy afaka miteny an'ilay mamorona anao ianao hoe tsy mety ny ataonao. Hoe ahoana izany ataonao ohatran'izao. Tsy mahazo mamorona mamaly ny mpamorona ianao na manome tsiny ny mpamorona na mety anome teny zavatra mifanohitra aminazy fa rehefa niteny izy de ny anjaranao manginona ny vavanao zay ny fahamarinana.
fermer la bouche dia katoavy ny teniny zay ny tokony ho izy zay de atoizantsika ny teny ny mpanefy lany fa tsy manam-pahefana amin'ny tanymanga satria motsy misy matsy le atao hoe tanymanga zany de iny hoe tany ditra ozy ny malagasy de io tanymanga io na tany ditra io nalaina de anamboarana vilany anamboarana saryn'olona sary zay mahafinaritra anazy io de volavolaina ka zay mety eo de zay io mpamorona io tsy azonao valiana izy fa rehefa nyteneniny de tsy mety tsy tanteraka zay de le hoe Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina fa rehefa nyteny de tsy misy tanteraka zay de ny voalazan'zay any amin'ny bokyny nomeria any misy an'zay fa tsy za sy hoe jevatsika kely zay bokyny nomeria voatsika zay manaraka sotra masina moa zany de manaraka foana ihany koa ny teny zay efa ampianarina eto mba samy hafantatra ny tokony hoarahana am'izay ndretrehitra rehefa mihinana zao teny zao. Numéria 23-19 mivakitsika zany numéro 23-19 ny momba an'io Andriamanitra io na ny qualitén'Andriamanitra hoe tsy ianao mihitsy no andeha amaly an'io Andriamanitra io am'izay teneniny. Numéria 23-19 nivakitsika zany. Numéro 23-19 zany Andriamanitra tsy mba olona ka andainga. Zany hoe Andriamanitra io zany tsy mandainga zany mihitsy io na miteny zatra tsy marina fa teny marina foana io ary tsy mety miteny zatra tsy marina zany izy fa rehefa nyteny izy zany hoe za tsy miheno mpanota de tsy azonao toerina zay teny zay hoe mihaino izy rangafa zay vahoaka be ty ve de tsy hoenony rehefa miteny izy za tsy miheno mpanota de tena tsy mihainanao izy nydikan'izay satria ianao mpanota na zanak'olombelona ka anenina zany hoe tsy mety manenina am'izay nytenenina izy fa rehefa nyteny izy zany de tsy mety tsy mihatry nytenina iny moa efa lazaka izy ka tsy nefainy zany hoe raha voazatra nyteneniny de tsy maintsy vitainy dikan'izay na efa niteny izy ka tsy nitoviny zany hoe nytanterahany zany hoe raha ohatra ny izy ka nyteneny koa de sady nytanterahany no ny vitainy tsy miova miteny izy zany ny dikan'izay no zany tsy azonao atao mihitsy le miteny hoe tsy misy an'izany ranga zay re tiako tenenina matsy hoe foanao anatin'ny sainao zany de reto daholo raha ny tenina ambaran'io Andriamanitra io tokoa hoe ianao nge tsy afaka mamaly anazy ary tsy azovainao zany teniny zany ary zany no ampianarina antsika olombelona rehetra hoe aza terenao anaraka ny mety aminao io Andriamanitra io fa rehefa nyteny hoe za tsy mihaino mpanota de tsy mihaino anao izy araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra Jaona toko fasiry andin'ny faraika amin'ny telopolo vakitsika amin'ny anaran'ny Josoa Jaona toko fasiry andin'ny faraika amin'ny telopolo Jaona 9:31 vakitsika amin'ny anaran'ny Josoa izy fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota fa lay mivavaka aminy sy manao sitrapony mihaino iny zany hoe raha mpanota zany ianao de tsy mihaino anao mihitsy n'io Andriamanitra io fa tadidiko zay fa ny azy ny ianao de le manao sitrapony ihany lay tsy mandika ny teniny le manaraka ny teniny amin'ny fanomezantsika an'lay zana malala Josoa ho avy eo moa tsika ny tena izy iza zany le tsy mpanota de ho tserevantsika eny izy aizany mahatonga anao tsy mpanota de ho hitantsika eny izy fa eto zany ny olona enon'Andriamanitra vavaka de ny tsy mpanota satria ny mpanota de tsy mihaino izy ary zay ny proof fa ianareo mpanota io zany de tsy niaraka taminareo Andriamanitra ianareo zay miandro Jesosy nefa mpanota na Jesoa de fanapory zany fa tsy mihaino anareo mihitsy ny Andriamanitra dikazao reraka fotsiny nareo mankany am-piangonana fa tsisy mihaino anareo zany eo ary raha misy zay mihaino anareo de ny devolo ny mihaino anareo fa raha le Andriamanitra marina de fa namoaka teny izy hoe za tsy mihaino ny mpanota mariako moa fa afaka mandefa fantaina daholo tsika rehetra avy any ampitan-dranomasina any ihany koa raha ohatra ka manana fantaina ho alefa ty amiko aty de fa azotsika rehefa daholo zany zay moa no mahatonga an'azy hoe mivantana raha tsika eto Madagasikara afaka mandefa tsika ny faritra be dia be moa ny faritra Brezil any tena ninona piditra ny fandray tamintsika eto zany zay moa tena tadidiko tsara zay satria fa misy amin'arivo maro zareo nefa manaraka an'izao fandarana zao de misy maromaro misy any Allemagne misy any Canada misy any France misy be dia be de zay no tonga ny hoe rehefa misy fantena telo apetraka de occasion mihitsy ny androany ny afanareo mametraka fanontaniana amin'ny ambassadeur-ny Josoa Ziadia mba ho tonga ho any amin'ny tena
ho famonjena ny fananao ianao satria zao antony zao a de amonjy ny fananareo fa tsy nofinareo tadio fa ity nofinareo ty de miverina vovoka io ka tsy tonga amonjy ny nofinareo za zavatra vovoka ve vonjena tsony fa ny atongavaka eto a de amonjy an'le fananareo zay hoentina makany amin'ny lanitra ny lanitra ho any amin'ny dada mariavasy ilay tena mpamonjy anareo a Yahosoa no anarany mijerevantsika eo no mamarina anazy Yahosoa zany eto nefa tendriamanitra fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ka ianareo zay niaraka tamin'i Jesosy Jesoa io zany a apetraka aminareo ny fanontaniana satria ianareo dia mpanota amin'ny mampanota anareo tsy azonareo hovana tsony satria international samy miteny an'izany daholo hoe mpanota iza zany le mihaino anareo fa Andriamanitra miteny fa izy tsy mihaino de valiny devoly io ny haino anareo io raha nanao fahagagana nareo de devoly io nanao an'io raha nino nanao fanasitrana nareo devoly nanao an'io zay rehetra nataonareo de devoly nanao an'io satria ro ten'Andriamanitra hoe ny mpanota mantsy de mpandika lalàna de zao no voalazan'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana Tessalonianina faharoa Tessalonianina faharoa eo amin'le fahagagana zany ty resako ty toko faharoa andininy fafito a ka hatramin'ny fahafolo eno nge ty teny Yahosoa mikasika ireo mpanao fahagagana rehetra io hoe mivavaka de manao fahagagana io hoe tiany ianareo ty rehefa mpanota anareo de tiany niaraka taminareo eno tsara ny teny Tessalonianina faharoa toko faharoa andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo fa miasa sady ny zava-miafina zany hoe misy zava-miafina efa miasa sady zany de ny tsy fankatoavan-dalàna ino nefa n'io tsy fankatoavan-dalàna io a le fanoerana ny tenin'ny Yahosoa de lasa mpanota ianao rehefa tsy tafaraka amin'ny Andriamanitra maro ianao de mpanota de io nareo milaza fa mpanota io a de tsy misy afaka amin'ny fahotana narary ka nareo mpanota ianao to hoe mpandika ny tenin'ny Yahosoa ary rehefa mpandika ny tenin'Andriamanitra de mpanota de zay ny profo fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo satria mpanota ianareo ary mpandika lalàna zay de zao ary le izy kanefa mandra-panesitra an'izay misakana ankehitriny ihany ary dia seho ary le tena mpandika lalàna le atao hoe mpandika lalàna zany de mpandika ny tenin'ny Yahosoa ka reto mpandika lalàna reto izy ny tenin'Andriamanitra de ho levon'ny Yahosoa tompo fofona ny vavany zany hoe ny olona mpanota zany le ho levon'ny Yahosoa tompo fofona ny vavany ary ny atao hoe mpandika lalàna de efa nampianarantsika hoe Yahosoa nge le manala ny fahotany nefa ianao miaraka amin'ny Jesosy hatrany de tsisy afaka ny fahotana za zao de direkta be zany valy teny zany efa mandeha sady izy hoe noho ny amin'ny fiarahanao tamin'i Jesosy zay tsy mafaka ny fahotana de mazava ho azy fa mpandika lalàna ianao a de ozy ny ten'Andriamanitra hoe ho levon'ny Yahosoa tompo fofona ny vavany ianao ary ho foaniny ny fisehoan'ny fiaviany zany ianao zay milaza fa mpanota io zany a de miomany fa ho levon'ny Yahosoa amin'ny fofona ny vavany ianao ary ho foaniny amin'ny fisehoan'ny fiaviany any hoe rehefa tonga izy zany ka mbola velona ianao a tande ataony foana ianao tena ho ravaravany tanteraka ianao zany ary famarinana zany de ny andiny fasivy ho anareo le mpanao famantarana sy fahagagana io nefa ny mpanota le Andriamanitra nareo miaraka aminareo mpanota miaraka aminareo ary matoa ireo mpanota le Andriamanitra nareo mihitsy ny mpanota ny dikan'izay de tsy mahafaka anareo amin'ny fahotana izy satria Andriamanitra tsy izy a Andriamanitra mpanota eno nge ny teniny ny fiavin'le iny de araka ny fiasan'ny Satana zany hoe ny fiavin'io Andriamanitra tsy izinao io zany a de araka ny fiasan'ny Satana na ianao le milaza fa mpanao fahagagana io eno hoe ary amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra mandainga izy satria zatra fitaka ny eo ambadika an'io avy any amin'ny devoly famitana io mody manao fahagagana ianao nefa ny devoly io miara-miasa aminao io profony zany ianao olona tsy afaka amin'ny fahotana fa mpanota miaraka amin'le Jesosy a na Jesoa mpanota daholo zay miaraka amin'io international mihitsy miara-miteny an'izany fa mpanota ahoana mo ianao rery milaza fa tsy mpanota ianao zay koa de falainga ataonao zay fa ny olona rehetra zay miaraka tamin'i Jesosy de mpanota de manao fahagagana zareo de eo zany ten'Andriamanitra hoe miasa araka ny fiasan'ny herin'ny Satana reo amin'ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra any hoe lainga daholo io satria avy any amin'ny mpanotana io sary io e Andriamanitra mpanota ngeny nampanao an'io e dikan'izay mpiara-miasa amin'ny devoly izy
ny andriamanitra antsonareo zany mpiara-miasa amin'ny devoly matoa mpanota nareo rehefa niaraka taminy moa dia ampanaovao fahagagana nareo fa fahagagana mandainga avy any amin'ny devoly ary fanasitranana mandainga avy any amin'ny devoly. Zay ny zahatra misy eo satria andriamanitra tsy miheno mpanota iza zany nanaovanareo ny fahagagana io valiny avy any amin'ny devoly io eno tsara ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana ho an'izay very zao daholo ny defoan'ilay Jesosy tomponareo mamitaka izy fahamitana momba ny tsy fahamarinana miteny zavatra tsy marina foana izy. Ohatra ny ambassadeur ny sampo teny hoe io miaraka amin'io andriamanitra io dia tsy mpanota intsony dia mamaly daholo ny devoly avy any hoe tsy misy an'izany fa milololantinao dia tsy maintsy lena mandeha tany ianao dia tsy misy tafotoana ka tsy misy an'izany fa tsy maintsy manota daholo. Zany no mahaverena tratra ny fahamitana ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana ianao. Zay no mahatonga ny ziady amin'ny teny hoe mba ianoe amin'izay le tenin'andriamanitra marina fa andriamanitra efa miteny fa izy tsy mihaino ny mpanota ary ny mpanota dia ho levoniny. Ary ireo mpanota reo no tena famantarana menana azy araka ny soatra masina mpanao fahagagana mandainga mihitsy zareo. Ny atao hoe fahagagana mandainga mody misy le fahagagana fa ianao fatoran'ny devoly eo rinan'iny. Zay natonga ny hoe fahagagana mandainga fa raha ny fahagagana tena marina manafaka olona fahotana. Ny fahagaganana ny fanasitranana tena marina dia mitarika olona tsy hanota intsony orinan'izay fa raha ohatra izy nitondranao makany amin'ny fahotana foana dia volona nomenao an'iny. Ny famantarana na fahagaganana fanasitranana azonao dia avy any amin'ny devoly raha toa ka ny resultat na ny vokatra azonao avy any amin'ny fanasitranana na ny fahagagana dia niteraka mbola natonga nao mpanota. Zany hoe vomenao lasa mpanota fa tsy afaka ny fahotana dia zany ny atao hoe famantarana lainga fanasitranana lainga avy any amin'ny demony. Zay dia lazainanao zany so anao milaza hoe nareo zany ve tsisy famantarana sy fahagagana aminareo na fanasitranana. Tena manana an'izany zay fa zay tsy mivoy an'izany satria tsy natao voiziny zany ary mihoatra mety ary ny aty amin'ny Ehosoa le tena marina zay ny maha Ehosoa anazy fa tsy mba atao aty zany fa ny atao aty amin'ny Ehosoa miaraka amin'izay aty dia le hamonjy ny fanahinao mba meteza vonjena ny fanahinao. Zay ny mission an'izay aty hoe hovonjena ny fanahinao. Ohatry rehefa tsingerera ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny bokin'ny Korintiana dia milaza fa tsy ho any amin'ny lantilanta zany ianao any amin'ilay misy any dada Iava. No efa kitsikana zay tenin'Andriamanitra zay araka ny bokin'ny Korintiana voalohany Korintiana voalohany dia ny toko voalohany andinin'ny atray diso ty teniko ty asikely efa diso. Korintiana voalohany toko fahenina ilay izy efa diso kely toko sy andinimeko anareo teo variana be koa toko fahenina andinin'ny fahasivy vakitsika mianaran'ny Ehosoa vakitsika ty dia samy falifaly daholo mihaino an'ilay tenin'Andriamanitra mamonjy ianao falifaly daholo andre misy tezitezitra zany fa tsy fanao mila falifaly be mihitsy nitsika rehetrarehetra. Zay fa nandeha izy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany le teny eo hoe ny olona tsy marina dia tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra novinoviana. Tsy ho any amin'ny lantilanta zany ianao, tsy ho any amin'ny lantilanta misy an'io Andriamanitra ray any moko ny tena misy anazy any amin'ny lantilanta io. Doka vakitsika izay lantilanta zay satria mety gaga nareo lantilanta zany moka kely ten'Andriamanitra vetivetika tsika mbola ikaraka zay vetivety aloha lanitry ny lanitra aiza ngamba misy an'izay miandrika vetivety aloha teknisiana fa hijery an'izay tsika fa ilain'ny olona izy satria matetika loatra amin'ny teny hoe lantilanta dia hoe aiza ary zany lantilanta zany any ny tena misy an'io Andriamanitra marina io fa tsy io lanitra amboninareo. Io lanitra amboninareo dia volony ao dia ireo le mpanao voyage astral ny olombelona miaraka mivezivezy aminazy io mpanao maziny mpanao odiratsy manao voyage astral eo ambony eo ka tsy eo ambony eo le tena amitsika fa ny lantilanta misy atsika dia any amin'ny lantilanta ny tena misy azy. Vakitsika eo amin'ny Deutéronomie toko 10:7-10 eto le hitanareo lantilanta zany. Deutéronomie toko 10:7-10 indro any ava Andriamanitra ao ny lantilanta sy ny lantilanta ary ny tany mba mizenety eo aminy misaraka tsara mihitsy ny lanitra nareo ambony eo
dia misy koa ny lanitra ny ava ary ny tanja rehetra ambaniny eo aminy misy zany io lanitra io enretsika jery toko sy andinana akaiky indray zany ao anatin'ny soratra masina ho jerevantsika indray zay ho vonin'Andriamanitra zany. Mpanjaka voalohany toko fahavalo andiny fafito amby roapolo. Mpanjaka voalohany toko fahavalo andiny fafito amby roapolo hoe ny Andriamanitra tompony zay aty dia tsy mbo amin'ny lanitra ambony io izy no mipetraka fa any amin'ny lanitra izy no any no mipetraka. Zay no atao hoe Yahva sy Yahoshua. Mbola ampianariko antsika daholo moa zany. Efa nomeko antsika ihany izy fa mbola averiko tsara ny fampianarana manaraka kasika an'io Andriamanitra io zany. Mpanjaka voalohany toko fahavalo andiny fafito amby roapolo. Andriamanitra ve dia onony ety an-tany tokoa? Tsy misy Andriamanitra moniny ety izany mantsy. Zay ny tena marina. Ny lanitra aza tsy omby anao. Koa maika ve fa ity trano nataoko ity? Ny lanitra zany satria any io dada Yahva io mipetraka. Any amin'izany lanitra zany izy no mipetraka. Any amin'ny ciel des cieux zany. Mazava tsara nga mazay mitsika rehetra zany. Ka le Andriamanitra toriny ziady aminareo dia tsy le Andriamanitra eo ambony eo zany. Fa le any amin'ny lanitra zay tsy azo nrehetrarehetra mihitsy ny matao makany satria tsy ho tonga novenoviany mihitsy izy. Zay zany ny fanambarany amintsika hoe tena misy ny lanitra angamany efa ampy angamba zay ny tena marina. Zay ka ndova kitsika amin'ny Nehemia toko fahasivy andiny fahaenina mbola mikasika amin'izay lanitra zay any. Nehemia toko fahasivy andiny fahaenina. Ianao dia ianao rery any no Yahva. Ianao no nanao ny lanitra dia ny lanitra mba misy rehetra any aminy. Ny nanamboatra ny lanitra io zany dia io Yahva io le Andriamanitra ray izay tena tompon'ny fahazavana lehibe ary tena tompony zany atao hoe fahefana hoe masina. Any hoe tsy mahay manao ny ratsy ary tena tsisy faharatsiana mahay mitoetra ho aminy eo. Fa ny fahamasinana zany hoe ny tontolo ny hazavana zay tsisy pentina mihitsy ny eo anoloana eo. Zay ny atao hoe fahamasinana tena hoe tsy misy zatra ratsy mahazo manakaiky anazy. Zany ny atao hoe hatsarany io Andriamanitra lehibe io. Ary ny toerany hazavana lehibe ny misy anazy satria izy le fahazavana lehibe. Voninahitra ho anazy manakazay, voninahitra anao dada malalaka Yahva. Ka zay indrindra le hoe tsy afaka makany amin'io lanitra mihitsy ny mpanota zany. Dia iverentsika amin'izay le tena Andriamanitra teny amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina araka ny efa nampianariko antsika teo Korintianina voalohany toko fahaenina dia andininy fahasivy ka hatrany amin'ny fahafolo ao zany. Ovakitsika aminarany Yahoshua. Korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahasivy. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina. Zany hoe mametraka fantena zany Andriamanitra hoe ao koa fantatrareo tsara. Ohatran'ny affirmation moa zany izy fanazavana hoe tena marina be ty teny ty. Nga ianao tsy mahafantatra fa ny olona tsy marina dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe tsy ho any amin'ny lanitra zany ianao. Aza mety ho fitahana mihitsy nareo. Zany eto zany le teny dia aza manaiky ho fitahana ianao. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy ary ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina zany ireto zany le mpanota sy ny mpimano sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankiriny dia tsy mahazo ny mandova ny fanjakan'Andriamanitra le hoe lanitra moa zany mazava azy. Ka ianao zay mpanota io zany dia efa manome teny ianao fa ianao tsy ho any amin'ny lanitra zany aza mety fitahana ianao. Ary zay no mahasamafy ilay Yahoshua toriny ziady zay miaraka aminay dia mazava azy fa tsy mpanota intsony. Lozika be zany. Fa zay niaraka amin'ny Jesosy kosa dia mahita be nareo fa mpanota daholo ianao vavolombelona zany. Ny misy mpivavaka efa 2 arivo ato amin'ny fanjakana masina eto Madagasikara. Efa ampitombo nisy nareo ny ampitan-dranomasina zao. Satria efa mikisakany misy zao ny teny Yahoshua zay ny atanareo ny fampianarana mandeha be any amin'ny YouTube io sy ny be dehibe ny zatra fandefasana fampianarana zao fa efa tsy YouTube rery. Dia efa miteny aminareo zao hoe mitodika makany aminareo koa famonjena. Maiza miaino amin'izay nareo. Zao ny ahafantaranareo le Andriamanitra tena izy tsy miha manao teny intsony zay miaraka aminy satria ilay mpanota tsy mahazo makany amin'ny lanitra zany. Efa samy mandinika tsara ny dika zao.
ho mafitsika ny tenin'andriamanitra araka ny voalaza ny bokyny apokalipsy indraza toko faraiky amby roapolo andinny fafito amby roapolo andonge vakitsika ndray tya apokalipsy 21-27 vola tenyle zanak'andriamanitra ihany tya mikasika an'le hoe mpanota apokalipsy 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetavetana izay mandainga fa izay voasohatra ao bokyny fiainana sy any zanak'ondry ihany tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitry lanitra zy ny tenin'andriamanitra eto a zay rehetra mandainga zay tsy masina manao vetaveta tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitry lanitra mihitsy de le mpanota ianao mpanota zany resahany zany reraka fotsiny zany anao nanao an'izay nataonao tany tamin'io hoe mba nanompo an'andriamanitra sy ny karazana fa nivaly teny menanao tsy menanao mpanota io andriamanitra io de aza mba misoloika an'zany hoe zay nefa tsy mpanota intsony aza mba mandainga zay zao anao de fa lasa mpanota indray ianao ny fitenenanao fa tsy mpanota intsony anao de fa nandainga sady ianao satria anankiraika ihany no mahafaka ny fahotana de zay le tena atao hoe iahosoano anarany zao mantsy nytenen'io le andriamanitra tena marina io ary zay ny atao hoe kaliteny ary tsy misy zatra hafahafantaranao an'io andriamanitra io fa tsy zay ihany a zao ny teniny hivaty eto am'izay tsika de hijery le andriamanitra tena marina satria hitanao fa i jesosy a de nampanota olona ary rehefa mpanota de makany mihery mihetsika daholo ny toko sy andiny teo zany hoe rehefa fezina de nanipy anao any amin'ny elona jesosy ny tomponao ary nanipy anao nakany amin'ny elona jesoa ny tomponao anjaranao mieritreritra zany manomboka androany mieritrerety anao fa zay ady tonga hamonjy anao hamonjy ny fananao ny dianay fa tsy hamonjy nyity nofonao ty ity efa nylazayny dada iavana ary nambarany mihitsiny fa efa naverinao vovoka io a vovoka io ka miverinao vovoka ka tsy tonga hamonjy nyity nofonao ty zay fa ilay fanazy nomenanao zao vonjena zao satria ianao a de misy fanahy nomenanao namboarina taminy lala ny fanahy ianao zany sy ny aina ary nofonao ianao zany de namboarina tam'izay nomen'andriamanitra anao ny fofinaina na sinaina ianao ary de nomena fanahy ianao zay ny tena izy ambolo jerevantsika moa zay amin'ny fotoana manaraka hoe misy aina ianao a ary de misy fanahy ianao ary misy vatana de le vatana lasa vovoka fa io fanahy zay hovonjena io de toko sy andina kaikako meko anao a hoe rehefa maty anao a de makany amin'andriamanitra le fananao de iny le hotsaraina iny zay na tonga ny ahoso ampiteny hoe hotsaraina ny fanahanao donc avakitsika raha ny ten'andriamanitra any amin'ny bokyny mpitoroteny a toko faharoambin'ny folo a andiny fafito ijerevantsika ny tenin'andriamanitra sady a kasika ny am'izay mpitoroteny toko faharoambin'ny folo a de ny andin'ny fafito zany na hoe eklesiastika zany amin'ny teny frantsay amin'ny teny sinoa moa zany de makaroka anazy elo hoe mpandika tenina dika zay amin'ny teny sinoa fa zany tena tsy mahay an'izany aloha rahatrea hoe de vakitsika mpitoroteny toko faharoambin'ny folo andin'ny fafito ka ny vovoka de hiverina any amin'ny tany ho toyny teo zay le miveriverina ao ny tany ty vovoka anao ty de vatananao io zay no mahatonga an'hoe zay tsy mamonjy an'io vovoka io fa monjy le fananao zahay fa ny fanahy kosa de hiverina amin'andriamanitra zay nanomeny iny hiverina amin'andriamanitra zany le fanahinao ary io fanahy io am'izay le hotsaraina araka ny tenin'andriamanitra hoe hotsaraina daolona rehetrarehetra araka voalazany soatra masina zany zay ny izay zay le hoe hitsara ny zanak'olona ka rehefa nanao ny ratsy de ho tsy makany amin'ny elo zay ny zanak'olona de efa nomena fahefany tsara zay le zanak'olona zay donc efa kitsika ten'andriamanitra zay hoe ny fitsarana de efa nomena ny zanak'olona zany hoe tsy maintsy hotsaraina anao zany dikan'izay donc jerevatsy marikely mijerikely an'izay aloha tsika araka izy a ohatsika rehetra tokantrano zay manaraka ny anam-pitan-dranomasina de ndaso raha vakitsika ry amin'ny bokyny izy moa zany jerevantsika nyty ao amin'ny jaona toko fadimy andiny fafito amby roapolo raha vakitsika zany jaona 5-27 ary nomeny fahefany tsara izy satria zanak'olona misy zany ny fitsarana anareo olombelona ny dikan'izay ka raha tsy matonga reo tsipy any amin'ny elo nge ny tsaraina ny dikan'izay ka misy manipotsipy anareo fatany any amin'ny elo any fa matoa anao natsipy any amin'ny elo a de ny tsaraina ianao ny dikan'izay ary io le fitsarana io de ndao tsika vakitsika ndray ten'andriamanitra le amin'ny bokyny apokalipsia
toko faharoapolo apokalipsy toko faharoapolo ndray fa aleo jerevako ato mihitsy ngamba zay leo fa raha tsy zany sao de diso le teny tsy maintsy miverina kely anteny soratra masina aloha ny ambasadiovan'ny Josuan apokalipsy toko faharoapolo andininy fa raiky ambin'ny folo no vakitsika zany apokalipsy 20:11 noko any 11 eto zany de miteny hoe misy anie ny fitsarany ka rehefa voatsara ianao de tsy hipeny amin'ny elo zay no tonga na miteny hoe tsy vitany vavanao zany teny zany hoe tsisy maniny zany eo hoe miomana fa misy fitsarana ary anjoanao ty tena marina kolenao ny anao zany teny zany apokalipsy toko faharoapolo andiny fa raiky ambin'ny folo ka hatrany amindiny fa dimy ambin'ny folo ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe nisy seza fiandrianana fotsy lehibe zany ary lay mipetraka eo amboniny misy lay mipetraka zany eo amboniny teo ny tany sy ny lanitra nandositra ny tahony ka tsy nisy itoerany intsony fa nisy ina no nandositra anazy ny tany sy ny lanitra izao fa nahitany maty ao na ny lehibe na ny kely nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana teo zany ny kely na ny lehibe de ireo maty zany natao nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky ray koa novelarina de ny boky ny fiainana mandrakizay zany any hoe misy boky zany misy tantarany mombanao sy mikasikanao de velarina zany boky zany eo zany ateo hoe ao daholo zany ny firaketana ny mombanao fa io moa tena zahatra tena fa goavana be zany amin'ny lanitra ny fa ty mo sarisary fotsiny de zao ary ny maty de notsaraina arak'izay zahatra voasoratra anatin'ny bokyny araka ny asany notsaraina ianao ka ity teny ty le hoe mitsara anao ary rehefa voatsara anao ka rehefa mpanota de efa mazava le teny te hoe ho atsipany afarimy rehetra apokalipsy toko faraiky amby roapolo andininy fahavalo lovaka itsika ndray zay satria rehefa voatsara ianao de zay de ao amindiny fa dimy ambin'ny folo apokalipsy alo 20:15 aloha vakitsika aloha 20:15 ary raha nisy tsy hita tao voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana zany hoe rehefa tsy hita tao anatin'ny bokyny le mpamonjy zany anaranao fa ianao mpanota de natsipita ny farimy rehetra afo izy alefa ny farimy rehetra afo ianao any ny afotsolo fara mandrakizay mely ianao ka manoro revitra zay ady fa vonjeo le fanahy mba vonjeo le fanahy mba tsy hoany ity nofo ty nge miraraka mivovokeo fa itsyanao io lazaiko anao fa tsy anao ty fa ity le mpamonanao ty nofonao ty io le mampanotanao fa le teneanao le miverina an'Andriamanitra de le fanahy zay aviany io fanahy io le tsy mety maty eo anatinao io ary io le nivonjeny Josoa io ary amonjeny io ny diany fa tsy amonjeny ty vatana anao ty io fanahy le iverina io mantsy de ho tsarainy ny fanahy iny fa ity nga ho tsarainy antsony ty ina no tsaraina amity izy any efa lasa vovoka ka tsy misy mitsara vovoka fa le ho tsaraina de le fanahynao no ho tsaraina iny le vonjena izao iny le vonjeny zay ady azy ao ary tena metezy ianao hamonjy an'io fanahinao io vonjeo izy fa aza ty teny ianao aza ty tena oka zay ny fitiavatena fa tsy mety tsony oka zay doka vakitsika ihany koa ny apokalipsy 21:8 apokalipsy 21:8 nefa vakitsika jereo nge rehefa tsy mino an'izao famarina zao anao de tsy hipeny afarimy rehetra apokalipsy 21:8 fa niosa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpitsangatsanga sy ny mpanao ratsy zany hoe ny osa ny tsy mino ny vetaveta ny mpamon'olona ny mpitsangatsanga sy ny mpanao ratsy rehefa tsy mety nibebaka zany nareo natona ny Josoa de zao de ny mpitsangatsanga sy ny mpandainga ary ny mpanompo sampy di anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara zany ny fahafatesana faharoa ho alefa ao amin'ny farimy rehetra afo sy solofara zany ianao io tenin'Andriamanitra io ka manoro-hevitra zay ady aho hoe tsy misangy eo Andriamanitra io fa tsy maintsy tanteraka aminao io tena io de ny mbola misy ny fotoana mamonjeny tenanao ianao mamonjeny tenanao anao ozy ianao misy olo amiteny hoe tsy misy an'izany farimy rehetra afo zany aza miteny an'izany ianao donke vakitsika ny teny Andriamanitra ty boky ny apokalipsy ety roka ro tsika kely any amin'ny apokalipsy firy nga amin'ny 14 nga amin'ny zay tsy tadidiko tsara aiza misy ny teny Andriamanitra iny hoe ary nisy etraka ny fijaliny
zay apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo a andin'ny fafiry zany ty andin'ny fasivy novakitsika apokalipsy 14 zany novakitsika aminarany Yehosoa oke fakitsika tsara ty hoe hoan'ireo miteny hoe tsy misy an'izany Andriamanitra mampijaly zany tena ampijaliany mihitsy ianao kenao kosa nge ty aditsako anao tsy ampijaliany de bary am'sisa de tsy ho ampijaliany ianao rehefa tsy bebaka ianao de vonony ianao ary nisy ray koa de anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miainkoaka eo alohanany bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andrina amin'ny tanany de izy koa nisy sotro ny divay ny fatezerany n'Andriamanitra zay nahidina tao amin'ny kapoky ny fatezerany tsy miaro azy zavatra sady ampijaliana amin'ny hafa jereo tsara ho an'io la zay nanohitra an'Andriamanitra zany ty manohitra n'izao famariana hoe io Andriamanitra io nge tsy tia mpanota ka rehefa mpanota tsy mety mialo anao a de ho tsipy eo anatin'ny farimy rehetra hafa eo anao de jereo ty sady ho ampijaliana amin'ny afo solo fara eo anatrehn'ny anjely masina sy eo anatrehn'ny zanak'ondry izy ary nisy andiny faraika ambin'ny folo ary nisy setroky ny fijaliny de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana nandro na ala zay mikokeo alohana bibidia sy ny sary efa am'zay zany hoe eto zany de hoe ampijaliana ny fijaliana ny setroky ny fijaliana de miakatra mandrakizay mijaly mandrakizay eo zany ianao ka za zany miteny anao mihitsy hoe manjosirany ty resaka fahotana ity fa rehefa tsy ala amin'io didy folo resaka didy folo fa nyteneko anareo hoe ny olona zay miaraka amin'ny didy folo nkeka misaraka amin'Andriamanitra olona mpanoty efa nampianariko atsika maro am'zay teknisianina tsy tadidiko lizy fa nampianarina zay tsika nampianarina numéro finy numéro 2 ngamaniny hoe raha avy ny didy folo azy mitandra mino mitsipy makany amin'ny elo 2 sy 3 ngaman'izay tsy tadidiko teo izay ka de eto zany tsika de mita mihitsy hoe rehefa mbola mitandrana didy folo ianao de mpanota itsipy any amila anao zay satria mpandika lalàna efa tenenina fa tsy natao an'io mbola tazominao a ho any amila anao zay reo le ho any amin'ny elo ary mandrosia anao fa tsy maintsy makany ianao ane zay rehefa tenenina fa zay liaraka tamin'i Jesosy na Jesoa de mpanota daholo maneran-tany na tsisy afaka amin'ny fahotana na ray azy ary rehefa mpanota de mazava ny soatra masina tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra ka rehefa tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra de tsy maintsy mitsipy makany amin'ny elo ka anjaranao misafidy am'izay hoe anatin'Andriamanitra ianao sa tsy anatiny lay toloiko aminao Yehosoa zao le tena Yehosoa ny antony natao amin'ny azy fijaliana zao le tena ny antony natao namonjy ny fanahy io izy todika am'izay tsika am'le Yehosoa rehefa namonjy ny fanahy io izy de zao ny teneny tam'le olona rehetrarehetra zay nona taminy hoe aza manota intsony eny hoe ty teny ty jaona toko fadimy andin'ny faefatra ambin'ny folo jereo tsara am'izay ny teny le tena Andriamanitra tena marina lay tena izy lay naniraka lay toriko aminareo manerana an'izao tontolo zao tsy mbola eninareo mihitsy zao fampianarana zao ary tsy nisy nampianatra an'izao tsy eto ambony tany afa-tsy ny ambasadeur-ny Australie any zany natonga ny olona misy malahelo be menahina hoe raha fa ny didy folo de izy indray no mitabataba indraindray a hita moa zany rehefa teto Madagasikara fa rehefa nomena ny fanapolo folo ino moa nytenenina io hoe tsy natokona ho an'ny hafa firenenana io e fa ny nomenan'io de ny Israely rery any ny Israely any ka inona moa nidiranao Afrikana Amerikana frantsay anglisy ao anatin'izany sary zany nareo sinoa iza ny teny hoe midirao nareo reny le toe fampianarana avy any amin'ny démonie reny ary zay ny anisan'ny nampanota anareo satria hoe efa hoe any Israely ihany iny azo tandremana ary tsy azo entina amin'ny hafa firenena mbola nentinareo ty amin'ny hafa firenena zany no marika mampanota anao daholo zany de noho am'izay izy ne enoho ny teny Yehosoa tena tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy zay na toe ny fampianarana voalohany miako anareo a de miala amin'ny didy folo tahaka nataoko teto Madagasikara ihany io hoe miala amin'ny didy folo zareo moa zany mbola maheno eto Madagasikara zay zahay eto Madagasikara no mitory teny tetỳ no ny rana eo za tonga ety io rehefa afaka zany de hitany Yehosoa ato an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy hitany Yehosoa ato amin'ny kianjan'ny tempolo zany ty lehilahy ty a de ho izy taminy ino rehefa sitrany ianao a aza manota intsony fandrao anjoanao zay raha tsy noho teo zay ny tena famarina le tena Andriamanitra tena marina zay le hoe Yehosoa le nampianariko atsika hoe Yehosoa no anarany
satria maninona zay miaraka amin'ny Yehosoa io dia zao ny teneniny hoe aza manota intsony. Izay zany ny tena toetra n'ilay toeka Yehosoa, miteny amin'izay miaraka aminy izy hoe aza manota intsony. Ka rehefa ny olona anankiray zany tonga amin'ny Yehosoa dia miteny amin'ny olo izy hoe aza manota intsony. Ary zay le teo hoe Yehosoa naniraka ny ziady zay no mahatonga ny anarako nateo ambasadeur ny Yehosoa, satria izy no naniraka mivantana avy any aminay miteny hoe ndana eto indray ty teny ty. Dosy anao nga avy aiza anao? Za avy any aminay. Any aminay za. Aiza ny any aminareo? Any aminay mbola tsy hitanao. Ary tsisy afaka makany fa za ihany ny afaka makany, ary afaka makaty ary iverina ny any. Zay le izy fa mbola resantsika do zany fa matoa misy ny fanafana fahotana dia olona tsy avy eto aminareo ntsony le mitondra azy. Ny antony tsy misy mpanota henon'Andriamanitra. Vao hitantsika teo Andriamanitra tsy meno mpanota. Ka raha mpanota koa ny ambasadeur ny Yehosoa tonga ety aminareo dia tsy meno anako izy dikan'izay. Fa matoa ny ambassadeur ny Yehosoa tonga ety aminareo dia tsy mpanota intsony zany hoe ziady zany. Tsy mpanota zany, tsy mbola nandalovana fahotana zany. Ary tsisy tsiny ary tsisy kianina amin'ny eo anatrely naniraka azy izy. Zay le izy satria hoe aza manota intsony, izay le teny eo Andriamanitra marina io. Ary zany ny ainany ziady ary zay rehetra miaraka amiko efa roa arivo eo ny zanak'Andriamanitra aty Madagasikara, efa tonga amin'izany toetra zany hoe tsy mahay manota izany intsony. Mbola hoenareo moa ny témoigner azy na ny fijona vavolombelona. Tena tsy mahay manota intsony ny atao amin'ny fanjakana masina. Ary tena tsy mahay manao an'izany fahotana hoe manota izany intsony ny olona ato. Satria mbola naverin'ny Yehosoa fandroana le izy. Dia ao amin'ny fampianarana rehefa avy eo mitsika dia jery hoe inona ny antony ilazana fa tsy mahay manota ny olona atao amin'ny Yehosoa. Zay indray ny fampianarana rehefa avy eo. Inona ny ilazana fa tsy mahay manota ny eo amin'ny Yehosoa, inona ny antony? Ho jerevantsika indray izay. Izay ny fantena raisin'ny teknisana vetrany satria ho alefa rehefa avy eo zany. Dia ho jerevantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 4, Jaona 4 zany dikan'izay. Zafadindrindra. Jaona 4 ho antsika rehetra ny tokantrano afaka manaraka antsika zany. Andininy 2:11. Jaona 8:11. Ino tsara indray nge teny Yehosoa tamin'ny teny faharoa nomeny Yehosoa le olona niaraka taminy. Zay ny eo namrehetra zany dia nomeny an'ity teny ity indray. Ary io izy tamina vehivavy tsy misy tomboka satria vehivavy tratra nijangajanga ty hita ity. Leo nga avaka tsy eo ny 10 mihitsiny. Aleo fa tsy manino fa mety hoe dia hoy Yehosoa taminy, izaho koa raha vehivavy dia tsy manameloka anao, satria vehivavy io resany io ilay vehivavy nijangajanga zany. Mandehana aza ary amin'izao sisa zao kosa aza manota intsony. Tena nitsindriana mafy mihitsy raha hitanao amin'ny televizion le hoe aza manota intsony. Zay ny voalazan'ny soratra masina. Mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Mazava be zany ny soratra masina amintsika rehetra zay mijery ny tokantrano afa. Efa misy mpandika teny moa zany ny teny anglisy, ny fransay ary ny teny rosianina, azafady sy sinoa, dia samy tsika manaraka an'ilay teny. Fa mazava be mihitsy le teny le zanak'Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony. Zany teny zany le teo tsy azo angalarina. Tsy azo angalarina. Satria ianao nge tsy hiala amin'izany hoe manota zany. Ary zay le jerevantsika amin'ny fampianarana manaraka hoe ato amin'ny Yehosoa rery ihany ny misy raha tsy mahay manota zany intsony. Zay mahatonga hoe tsy azo angalarina io fampianarana io. Raha mahaino ty fampianarana etiny ziadiady ina dia tsy azo angalarina io. Ary ny ozy ziadiady hoe raha ohatra n'izany dia ve tany tahaka anareo dia mitovy ihany ny ataontsika rehetra. Samy miara-nitory an'i Jesosy na Jesoa dia samy mpanota daholo. Zavatra marina zaniko. Iny Jesosy Jesoa iny mpanota olona iny. Ka raha ohatra n'izany ve tany ohatra anareo dia mpanota ohatra anareo koa ny resultat nitoriako tao. Fa zany ziady aza matoa tsy mpanota ohatra anareo tsy avety aminareo izy ny dikan'izay. Ho azavaiko daholo zany sara zany eo riana kely eo. Fa ny zava-dehibe amiko ankehitriny dia ianao hoe mamantatra hoe Andriamanitra tsy miheno ny mpanota ka mba mielasy mandrosira atao amin'ny toerana io ianao. Io Andriamanitra tompolo mihitsy nge tena Andriamanitra ratsy saina manipolany amin'ny elo io. Mpamita bahoaka mihitsy ianao te efa ny fitany ianao. Fotoana ny amonjinanao zao dia mahaiza anao mandanjalanja lalakalenao vonjeo ny fanahinao. Zay hitantsika zany le teny Andriamanitra ity aza manota intsony. Izay le Yehosoa azy. Zany mahatonga ny Yehosoa sy Jesosy tsy mitovy mihitsy.
ary vavolombelona zany Iosoa zany zay ady zany. Hitanareo tsara zay nanao fety nalefa tamin'ny vidéo to efa hitanareo iny a. Iny reo na to hoe zanak'Andriamanitra afaka tamin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony, ary zay nientsona antsika rehetra firenena maneran-tany miantsonareo mihitsy ny zay ady azy zay nandreny fampianarana. Nisy olona teo amin'ny 5 millions mahery nareo nandreny fampianarana jery tazana fotsiny nareo. Za maniraka hoe aza mitazana intsony fa tena jireo. Misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 160 millions nga 160 000 vues nareo nijery amin'ilay fandarana. Hita daholo reny niantsoko hoe mba jerevo le fampianarana fa zatao mandalo fotsiny. Ary misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 23 000 nga amin'izao ny abonné amin'ny sitany Iosoa. Aza manao abonnement fotsiny tahaka an'izany fa tena jireo le famonjena ny fananao, mba avonjeo le fanahy. Tena miteny amin'ny rehetrarehetra mihitsy izy ady hoe mba avonjeo le fanahy. Aza mena fitoerana tsony le devoly manipy anareo any amin'ny hely dia io Andriamanitra tsy izy niaraka taminareo. Na iza ny Andriamanitra tomponareo tany ny anarany dia nampanota anareo rehetrarehetra, tsisy izy ireo. Tonga zay ady amonjy an'le fanahinareo. Ny fanahinareo no vonjenay, ho vonjeko. Metezi nareo vonjena. Fa ny mpanota nge tena makany amin'ny hely e. Ho any amin'ny farimy rehetra hafa nge nareo, zay ve nirinareo e. Ten'Andriamanitra tsy azo ivalozana anio e. Mbola betsaka ny zavatra iresako eto. Fa izao kotsiny tena mba vonjeo aingana ny fananao. Fa raha maty amin'izao nge ho ahy ianao dia any amin'ny hely e. Raha maty amin'izao nge ianao dia ho any amin'ny farimy rehetra hafa sy ny solofary ny afarany. Matinio zany. Samy mandinika tsika rehetrarehetra. Jereo tsara ny bokin'ny apôstôly. Raha nanotra ny apôstôly amin'ny bokin'ny izany hoe Jaona voalohany hoe zay rehetra miaraka amin'ny Andriamanitra iny ka tsy manota intsony. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Andininy 5 sy ny 9 zany. Dok eno tsika ty fa ireo mpanota ireo kosa dia avy any amin'ny devoly ho jerevantsika tsy rehefa avy eo ary efa afaka manomana fanontaniana nareo fa ho valiko le fanontanianareo rehefa avy eo. Jaona voalohany toko 7 andininy 5. Ary fantatrareo fa Iosoa no naseho anaisotra ny ota. Izy moka le izy eto tsika fa Iosoa. Ary tsy mba misy ota ho aminy. Manaisotra ny ota mihitsy izy zany. Ary zany zao tsokanao zao hoe tsy misy olona miaraka amin'io Andriamanitra io zany ka hoe mpanota. Fa raha vao mpanota ianao dia roan'io Andriamanitra io nge ianao e. Tsy mety miaraka aminao zany ange izy. Hanany ary ianao ohatsipiny amin'ny farimy rehetra hafa azy ianao. Ka ino tsara ny teniny hoe fa rehefa tonga amin'ny Iosoa kosa ianao dia izy no seho anaisotra ny ota ary tsy misy ota intsony ianao rehefa tafaraka aminy io jerevo tsara io. Tsy misy ota intsony zay ho aminy ao. Ianao nge zany teneniny zany dia inona zao mampisalasalanao tsy anatona ny Iosoa amin'izay? Inona ny antony? Avinavina ve? Aza manao an'izany avinavina izany tsony. Andao manapa-kevitra anatona ny Iosoa ianao. Satria izao ny zavatra nataony zao. Sambatra be nge ny olona afaka amin'ny fahotany e. Laza ekonomisa fa tsy ny vola sy ny harena ny mahasambatra. Izy moa tsy manana an'izany. Ianao mahay an'io zao mety mpanan-karena tena milliardaire ny dolara mihitsy ianao. Tena iondananao mihitsy ny volanao ny amin'ny banky ianao ny fitenenana. Hoe tena miondam-bola ao anatin'ny tranonao anao. Fa izy milaza fa manam-piadanana ianao. Izy milaza fa manana fitsarana ianao. Izy milaza fa milamina ianao. Ianao misy ny tena feno fikortanana ny lalanao ary ny afaranao lasa nanao contrat amin'ny devoly mihitsy. Tonga eto zay ady aza matahotra an'izay contrat ny fanaovanao tamin'ny devoly fa andao hiaraka amin'ny Iosoa. Fa izany le tena Andriamanitra nanamboatra anao ary izany natonga azy nanaiky ny atony atao amin'ny azy fijaliana. Ary izay natonga azy namonjy anao nandatsaka ny rano anao ho fanavotana anao. Ary zay raha izay no nalatsaka dia atonga anao tsy hanota intsony. Zay ny tena izy e. Fa raha mbola mpanota tokoa inge ianao raha izy nandatsaka ny rany maty fahatany ny zanak'Andriamanitra iny. Efa fantatra fa ho mpanota ihany ianao ny resultat inona ny idinako nakety. Raha ohatra ka ho fatony zany za ohatra za. Le problème nefany ny natonga namba ho akety le olona mpanota ka mila vonjena. Dia ny solution izy le Andriamanitra tompony za rehetra hoe raha monjy an'ireo ary ianao satria tianao reo dia tsy maintsy maty ianao. Dia zay vao voavonjy ireo dia afaka amin'ny fahotany reo dia tsy manota intsony ireo. Dia raha nidina tokoa ve za dia nanaiky aho ho faty nefa rehefa avy eo indray mbola miverina mpanota ihany ireo olona reo ka tsy maty antoka ve le fandehanako nakety. Tsy maty fahatany mihitsy ny ve zany dikan'izay. Zay ny azoko anoarana azy aminareo.
ianao koa mandraisany zany toerana zany matimaty fatany ianao rainao nanao zany plasy zany fa mateo anao na vitanidina nakety mba monjy ny olona raha mitena le zanak'andriamanitra tena maro ny aoso azy za raha ohatrany ka tena nidina nakety za raha izy zany tiako tenenina de mba ny résultat tsy hanota intsony le olona ary afaka mifahotana de tsy mahay manota intsony raha izay de lozika nidinana makety fa le ianareo tena tsy izy mihitsiny ianareo de navelonareo hoe zay nata hoe mpisantoka iny jesosy satria zay miaraka aminy mpanota tsy ila ny atina teo amin'ny azy fijaliana ary tsy vakiny lohanao nampanota azy fa iaosoa kosa tena marary mihitsy ny izy raha ohatra ka mbola mpanota ianao tsy mety amy mihitsy izy fa zay no natonga anazy nidina tety ary zay le tena iaosoa nandatsaka ny rano teo amin'ny azy fijaliana tonga mamonjy ianao fireny ianao amin'ny azy ao amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota tanao zay zany le tena iaosoa nandatsaka ny rano raha vao tonga ho aminy ianao de tena tsy manota intsony tsy mahay manota intsony fa izay rehetra manota de tsy nahita azy ary tsy mahalala anazy na izaniza zany mpanota de tsy nahita an'io iaosoa io tsy mahalala an'io iaosoa io mantsy le tena andriamanitra maro le anareo zany tsy izy daholo zay anareo rehetrarehetra any na izaniza andriamanitra tsonareo any de tsisy izy daholo mbola ho anaporofo-nareo ny mamarina zao iaosoa azy dadaina iava zao a hoporofoko aminareo mihitsy io fa io aloha ny teniny fitanao zay de no tsara am'izay fa tena tsy mahay manota zay ato amin'ny iaosoa ato amin'ny andininy fahafilo izy amin'ny andininy fahasivy aloha vaketsy io ny andininy fahavalo ho anareo zay mpanota de mbola mioko an'ity teny ity izay rehetra manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly a manota hatramy voalohany zay ny mena anareo mpanota io avy any amin'ny devoly nareo zany hoe zanaka devoly zany ianao toromarika eo meny zay ady aza mipetraka ao anatin'ny plasy ny devoly tsony aza mety mipetraka ao plasy ny devoly tsony fa ndao iverinao amin'ny iaosoa am'izay zay le izy zay fa ny mpanota zay ianao io de avy any amin'ny devoly ianao zay soatra masina vous êtes du diable zany hoe ny devolo ny dadanao zany io le teneny iaosoa hoe devolo ny rainareo satria nareo tsy mety mihainy ny teniko ho anareo zay tsy mety miaina zao hoe afaka mifahotana zao ary tsy inonareo zany devolo mihitsy ny anao matono manao zany tsy zaranao raha ve voavonjy ianao jauna 8 43-44 no vaketsika zany jauna 8 43-44 le olona tsy mety mihaino ny teniny iaosoa sady tsy mety mahazo ny teniny de iteny vady teny mena anareo nahoana no tsy azonareo ny teniko nahoana no tsy azonareo ny teniko ho an'le olona tsy mahazo ny teny hoe tsy azoko zany mieritrrehetra fa avy any amin'ny devoly igny ianao izy ny teny andriamanitra satria nareo izy tsy mahay mihaino ny teniko izy iaosoa inona ny antony zao ny antony mahatonga reo tsy mahay mihaino ny teny iaosoa io ianareo de avy tamin'ny devoly rainareo ka zay tsy hitakeny rainareo no tianareo atao zay no mahatonga ny hoe tsy mitianao tsy tianao ty teny ty fa le planina ny devoly ny mahafinahitra anao le angalatra mon'olo hijangatsanga ho any amin'ny boîte de nuit sotro toka sy anao zao fadalany rehetra zao ka zay le rainao zany le tiany rainao le ataonao io zay no mahatonga ny hoe avy any amin'ny devoly ianao satria ny devoly ny mpanao an'izany sy mampanao an'izany tsy mieritreritra ka zay tsy hitakeny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha hovonoana ianao fa mba mieritrereta ary tsy mitoetra marina mihitsy izy satria tsy misy marina aminy mpandaingo io devoly io tsisy marina aminy ny amonanao ny tanjona fitapitany ianao hoe andana misotro toka de mba milamina rehefa avy eo loza ny manjo anao nefany andana ny mihinana rongony de milamina ny sainao rehefa avy eo mivadika zomby iny afarahanao rehefa avy eo zava-doza mihitsy mba mamonjy am'izay ny fanahy tonga ny ambasidraokany iaosoa mampianatra momba ny iaosoa le tena mpamonjy hamonjy anareo ny natim-bavanay manatona ny iaosoa manatona ny iaosoa tena miantso anareo ary mandidy anareo am'izay manatona ny iaosoa didiko ny fanahinareo mivereninareo any amin'ny iaosoa am'izay ry fanazy avy any aminay mahaiza mihaino ny teniny ziady am'izay nareo miverena daholo nareo aingana aza manaiky oentiny vatana makany amin'ny fahavereziny io ny tanjony a mandrenesinareo ny feno ziady azy ao vonjeo ny tenanareo ary mandidy ziady any nofo rehetrarehetra zay mandray mahaiza miverina am'le mpamorona anareo nareo aza mety vonoana devoly tsony vonjeo ny fanahinareo
zareo ange ny atsarana ny tenen'ny Jehosoa am'izay eto amin'ny 15 ato zareo nge ny amin'ny Jaona voalohany atoko 7 mba jereo nge zao atsarana zao Jaona voalohany toko 7 ary zany ny tena atsarana zany zay miaraka amin'ny Jehosoa tena manana zao atsarana zao mihitsy izy. Jaona voalohany toko 7 andin'ny fasivy zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota tanao tany de tsy manota nefa nateraka eo Andriamanitra io satria ny voly mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Zany le tena Andriamanitra tena mary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Zay le tena izy zay ato amin'ny Jehosoa ihany ny olona ny tsy mahay manota intsony ary rehefa mbola sy tonga amin'ny Jehosoa izy de mpanota izy. Lozika be zany. Rehefa mbola sy tonga amin'ny Jehosoa ianao de tsy maintsy mpanota ianao ary raha milaza ianao fa tsy mpanota nefa tsy atao amin'ny Jehosoa de mpandainga ianao. Fa ny atao amin'ny Jehosoa rery ihany rehefa tonga amin'ny Jehosoa izy de afaka ny fahotany de tsy mpanota intsony izy. Ny farana hatreo ny fampianarana indray hiditra amin'ny fampianarana laharana manaraka indray tsika de laharana fahenina fa zay aloha ny amin'ny androany zao tsika ary hivavaka marana zay teny zay ary hivavaka atsika brasotsika etra sabotonga soa aty amin'ny Jehosoa tena faly zay ady any mandray tanànanareo tongava tena tongava soa iverinao any amin'ny lanitra lanta dao ange ny fananareo zay mandeha tahiny Jehosoa daholo nareo. Dada Maria avao voninahitra ho anao mandrakizay zay ady manandratra anao ary manome voninahitra anao zay ady mankalaza anao ary midera sy manome voninahitra mandrakariva mandrakizay sandrada dada any amin'ny avo indrindra efa ianao no avo indrindra fa mbola manonona ny atsarana foana de ny atsaranao sy ny asoavanao sandratany amin'ny avo indrindra dada Maria avazy efa any amin'ny avo indrindra voninahitra anao mandrakizay da io ny teny rehetra hitondra soa amin'izay rehetra amin'ny aina ary hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mandeha da io ny teny hamonjy ny olona ny ianao dada Maria ary amerina ny fanahy rehetra zay eo voalahatra ianao ho any amin'ny lanitra lanitra voninahitra anao dada Maria matoky afefa miasa ianao ary haniraka ny fanahinao masina ianao ho amin'ny famerenana ny olona isam-batan'olona hitodika ho any aminao indray. Voninahitra anao dada Maria amin'ny anaranao Jehosoa nanaovana samy fampitodisa. Halleluia, amen. De mirahasotsika rehetra ho tainao soary ny fanontaniana zay tokony ataontsika androany moa zany tamin'ity fampianarana teny dikan'izay de ataontsika eo amin'ny laharana fahenina satria mbola mitoy le izy de amin'ny fahenina am'izay tsika mametraka fanontaniana daholo de mirahasotsika samy tainao soa amin'ny fotoana manaraka vetivetika veloma tomboka.